mianatra eo tongotrao. Fifaliana ho andray no mamangy antsika rehetra atao tokantrano ato ry zazaboto. Salama tsara ve nareo? Andao isika hisaotra an'i Jehovah noho ny fitahiana nomena antsika. Akambany ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso fa hiaraka hivavaka isika izao. Andriamanitra rainay misaotra anao izay zazaboto miaraka amin'ny ankizy ato an-trano fa nomenao anjara fitahiana. Misaotra ihany koa noho ny sabata fitsaharana izay atolotra ao anay mandrakariva. Dia omeo fahindrena izay mba ho zaza endrim-pakatoa miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lehilahy roa sy hafatra iray hafahafa. Izay ny lohatenin'ny tantara ho arahantsika rehefa avy eo. Fa ny teny natao ho tadidy dia voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:4-30. Amin'izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Andao ary isika hiaraka merina izay teny natao tadidy izay hoe: 1, 2, 3. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Bravo! Arao tsara indray ary ny tantarantsika dia araka ny mahazatra antsika dia misy lesona raisina ao anatin'ilay tantara dia mba ho zaza endrim-pakatoa daholo ny ankizy rehetra. Ndao ary. Indray andro ilay lehilahy tsara fanahy Kornelio nandohalika teo amin'ny efitranony. Nihinan'Andriamanitra sady mivavaka matetika izy na dia tsy jiosy aza. Tampoka teo nisy anjely nijoro teo anilany. Nahatahotra Kornelio. Inona no tadiavinao hoy izy nanontany moramora. Nihaino ny vavaka nataonao Andriamanitra hoy ilay anjely feno hatsaram-panahy. Tian'Andriamanitra ny hanirahana olona ho an'i Jopa. Hitady lehilahy iray antsoina hoe Simona Petera. Angatao izy ho avy ety ka hamangy anao. Nanjavona ilay anjely avy eo. Nankatoa avy hatrany Kornelio. Ny ampitson'io rehefa nandeha ho an'i Jopa ny mpanompon'i Kornelio, i Petera kosa niakatra tao amin'ny tafontrano nipetrahany. Noana Petera. Nanapa-kevitra nivavaka izy mandra-pahatonga ny fotoana hisakafoana. Nefa tampoka teo nahita fahitana izy. Nahita lamba lehibe nidina avy any an-danitra izy. Feno karazana biby sy vorona tao anatiny. Nisy feo nilaza hoe: Petera, vonoa ny biby ka hany. Tsy afaka nenao an'izany tompoko i Petera taitra. Tsy mbola nihinana zavatra tsy madio mihitsy nandre ilay feo indray Petera. Efa nodiovin'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Aza antsoina hoe tsy madio izy ireo. Mbola hitan'i Petera indroany seza izany fahitana izany. Sahira an-tsaina izy. Raha mbola teo am-pieritreretana izy dia hoy ny fanahy masina taminy: misy lehilahy 3 ao ambany ao mitady anao. Mandehana miaraka aminy hitady anao no nanirahako azy ireo. Nidina fainga Petera ka nahita ireo lehilahy mpitondra ny hafatra Kornelio. Izao no ilay tadiavinareo hoy Petera. Ny ampitson'iny Petera sy ireo namany maromaro ary ireo mpitondra hafatra nandeha ho any amin'ny tranon'i Kornelio. Nieritreritra mikasika ny fahitany Petera teny an-dalana. Fantany noho ny farany ny hevitra izany. Trano feno olona no hitany rehefa tonga izy ireo. Hoy Petera tamin'i Kornelio: nasehon'Andriamanitra fa tiany olona rehetra ary ny rany ilaza aminao ny filazantsara mikasika an'i Jesosy. Nolazain'i Petera tamin'ny olona teo ny zavatra rehetra fantany mikasika an'i Jesosy. Ary nino izy ireo? Raha mbola niteniny ireo Petera dia latsaka tamin'ny olona amin'ny fanahy masina ary nanomboka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mafy izy ireo. Natao batisa tsy ela taorian'izay i Kornelio sy ny ankonany ary ireo namany. Nahazo lesona mandanjanja tamin'izany Petera.
tian'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, tsy mifidy na inona fiteniny na inona volokodina na iza toerana honenany, ary izany ihany koa no tian'Andriamanitra ho fantatsika. Kokoa daholo ianareo rankizy namako, mino aho fa faly indrindra ianareo ankehitriny satria nomen'i Jesosy an'ity sabata mahafinaritra ity indray isika ahafahantsika miara-mianatra sy mamerina ny lohahevitra eto. Ny lohahevitra fahatelo moa izany hoe rahantsika mamerina izay manao hoe ilay lalana mamakivaky ny renirano, ilay lalana mamakivaky ny renirano. Tadidinao ve ny tsenjery? Ny tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Josoa 3:15. Josoa 3:15 manao hoe hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Josoa 3:15. Tsarovy tokoa rankizy namako fa maniraka olona mandrakariva Andriamanitra ho mpitarika antsika io mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny mpifaliana. Ka dia andao aro arana ny tantara. Inona ry ny tsapanao rehefa mifoy ianao amin'ny andro iray izay fantatrao fa hisy zava-mahatalanjona hitsitranga? Manao ahoana raha toa zavatra tsy mbola nataonao mihitsy izany tany aloha? Moa somary mikorotana ve ny sainao mieritreritra ny momba izany? Nipaka teny amin'ny lay ny tara-masoandro ka namohan'ny Hebera rakizy. Niezinezina izy nandritry ny fotoana fohy satria mbola malaindaina, avy eo dia ny zavatra tsarony. Nambaran'i Josoa mantsy fa anio ilay fotoan'andro hanao fahagagana Jehova anio. Mety ho inona re izany? Hoy ange Hebera nanontany teny. Efa nanao fahagagana maro ho an'ny Israely Andriamanitra. Efa renimbetsaka ny amin'ny fomba izay nampisaran'Andriamanitra ny ranomasina mena sy ny tarihan'ny vahoaka hivoaka tany Egipta. Efa nihinana ny mana isan'andro izy teo amin'ny fiainany. Tena fahagagana tokoa ange izany sakafo isan'andro tsy tapaka. Ary vao tsy ela akory izay dia nandresy ireo mpanjaka roa nitafika Israely, dia tsy iza fa Siona sy Oga. Eny, tena nanao fahagagana tokoa Andriamanitra. Hoy ange Hebera nanizingiziny. Kanefa ireo zavatra rehetra ireo dia miseho raha mbola mpitarika i Mosesy. Efa maty anefa Mosesy ankehitriny, ary Josoa no mpitarika vaovao azy ireo. Moa ve Josoa mpitarika mahomby toa an'i Mosesy? Hoy ange Hebera nanontany teny. Mbola hanao fahagagana ho an'ny Israely hatrany ve Andriamanitra? Dia niarina Hebera ka nanompo ny masony tany ivelany. Vao tsy ela no avy be ny orana, ary mihamafana ny andro. Ny ranomandry nitsoka avy eo amin'ny tendrombohitra dia nikoriana nakany amin'ny renirano. Niakatra ny rano tamin'ny on'ny Jordana, nanonja mafy ka nioatra ny morony. Terem-pitan'ny renirano ny tany Kanana, ilay tany izay nampanantenaina, ary 3 andro izay no nitoby teo ireto zanak'Israely ireto. No tapahin'ny antso maika nataondray ny eritreritra Hebera. Manome baiko Josoa hoy izy, avy aingana. Efa teo ampitenena ny Josoa raha tonga Hebera sy ny rainy. Ny fiaran'ny fanekena no hialohanareo any Jordana. Hoy nambarany, hiala avy eo amin'ny toeranareo ianareo ka hanaraka azy. Raha vatany vao mikasika ny Jordana ny tongotry ny mpisorona milanja ny fiaran'ny Jehova, dia mijanona ny rano izay mikoriana avy any ambony ka tonga toy ny tany maina ny on'ny Jordana. Hoy ange Josoa raha nanohy ny teny izay nambarany. Hijanona eo ampovoan'ny rano ny mpisorona raha mbola miampita ny Israely manontolo. Raha vao raha nitoby ka miomany, tsy nanana fotoana olaniana foana isika. Hoy ange ny rain'ny Hebera rakizy, nately ny Hebera aingana ilay mana teny aminy raha nanampy tamin'ny fanangonana ny entana izy.
ary tsela dia reny ny baiko mba hamonjy ny filaharana. Ery aloha indrindra no ahitana ny mpisorona milanja ny fiaran'ny fanekena, mandroso hatrany mitarika ny toby iray manontolo mantsy ilay renirano misasasasa sy mirondroana. Tsy niahotra na dia fotoana fohy aza ny mpisorona raha nanatona ilay rano mary. Raha vao nikasika ny rano anefa ny tongotra izy ireo, tinona ny zavatra nitranga, nijanona izany. Tonga toy ny antotan-javatra iray araka izay nolazain'ny Josoangy ny rano nijanona tsy nikoriana intsony. Lavitra azy ireo ny rano, nidina avy any ambony. Tao anatin'ny segondra vitsy-monja dia nanjavona ho amin'ny fiviliana ilay renirano, ka dia nandroso eo afovoan'ny rano ny mpisorona. Nisika mafy avy tao amin'ny Israely, nandroso ny tandrozotra aingana ho eo amoron'ny rano ny vahoaka. Nanomboka nandeha namaky ilay amoron-drano be vatovato ho eny ampitange izy ireo tsy nampiala ny maso ny teny amin'ny mpisorona Eberaraka izy. Mandroso namaky ny morona tao anatin'ny vato ny fianakaviany, nanandrana ny ala ny petsapetsa kely izay teny anelanelan'ny rano kelikely teny izy ireo. Mijoro eo ampovoan'ny renirano hatrany ange mpisorona ary mbola niazona ambonin'ny fiaran'ny fanekena. Ny zavatra manaraka dia fantatry Ebera fa efa miakatra ilay morona ho ao amin'ny tany Kanana izy ireo. Avy eo dia nierika izy hijery raha efa miroso amin'ilay tany nampanantenana ny sisa amin'ny Israely. Farany ange dia niampita ny mpisorona. Tamin'ny fotoana niakaran'ny mpisorona farany ho eo amin'ny morona dia tsy voatana intsony ny rano. Tsela bagatra matahotra ny namarana ilay tontolon'ny andro mahagaga. Dia toy izany ange ny fiafaran'ilay tontolo andro lava nipetraka teo am-bozaka tao Kanana Ebera, ary niandrandra nijery ny rahona malefaka teny ambony. Tsy misy atahorana hoy izy ny saintsaina momba ny Josoa toy izay nombany amin'ny Mosesy tokoa Andriamanitra. Ary dia mino ahy na dia mbola izy vagagana maro aseho aza. Miarabantsika tanora zandry indray. Hiaraka indray isika amerina ny lesona fahafiry moa? Lesona fahatelo. Lesona fahatelo no iarahantsika mamerina. Ataontsika aloha ny jianjery ny lohateny dia avy eo fitiantsika hoe inona ny zavatra hitantsika indray nandritry ny herinandro. Lohateny ilay vata fitahirizan'ny mpanjaka. Ny jianjerintsika aiza moa? Korinthiana 2:7-7. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Izay ny tsianjerintsika. Minao fa niezaka daholo tsika tsirairay tany an-tokantrano tany. Eny ary, efa nandray ny fanjakana zany zao i mpanjaka Joasy kely. Na dia mbola kely dia kely ary izy, 4 taona moa izy? 7 taona. Na dia mbola kely dia kely ary izy dia i Joiada mpisorona be izay toy ny dada teo anatrehany no mpanolontsaina azy. Izy no nitantana azy, nametraka azy teo amin'ilay seza fiandrianana na dia miantona kely ary ny tongotra. Avao amin'ilay tempoly izy zany dia nifindra tao amin'ny lapa. Zany lapa zany moa manahoana? Tsara dia tsara tokoa. Ary raha niohatra tamin'ny lapa ilay tempoly izay nipetrahan'ny Joasy dia tena samy hafa be. Izao anefa teo amin'ny 7 taona ny Joasy dia teo voatsapany ilay fahasamihafana lehibe loatra teo anatrehan'ilay tempolon'i Jehova sy ny lapany izy azy. Nalahelo izy ary nanontany ny olona izy hoe fa nahoana reny tsy dia namboarina, no dia tsy namboarina hatramin'izay ity tempoly ity dia nakasaina tamin'ny Joiada izay mpanolontsaina azy izy sady mpanabe azy dia nanamboatra vata lehibe zareo. Vata lehibe izay napetraka
teo amin'ny vavahadin'ny tempoly. Simba sorotika tokoa le izy satria efa niepakepaka be mihitsy ny rindrina, efa kika be ny vatovandana na le ataontsika hoe marbre reny mantsy no ciment zareo tsara tarehy be mihitsy. Ny tapis tao dia efa rotodrotika, ny fanaka rehetra dia simba, tsisy hita tao daholo satria nalain'ny mpanjaka Atalia Ratsifanahy. Dia napetraka ary izany le vata mba hanangonana ny fanomezana izay ataon'ny olona. Dia nafinaritra tamin'izay fotoan'izay fa natramin'ny ankizy ny tanora ny lehibe dia vonona nandatsaka fanatitra tao anatin'ilay vata isaky ny mandalo eo amin'ny tempoly. Isan'andro dia asorina ny tao anatin'ny vata satria betsaka tokoa izany. Rehefa tonga ny fotoana hanamboarana amin'izay dia nahazo fanatitra be da be mihitsy izy ireo tamin'izany ka afaka namboarina amin'izay ilay tempoly efa simba. Rehefa natao ilay izy vita tsara tarehy ny zavatra nafinaritra, mbola nisy ambony indray ilay fanatitra izay natao na ahafahana nividy fanaka vaovao sy ireny fanaka volamena izay nalain'ny mpanjaka Atalia ireny. Nafinaritra fa tsara tarehy ny vokatra azo avy eo. Inona indray ary ny zavatra noraisintsika nandritry n'iny herinandro iny? Hitantsika fa afaka mandray anjara amin'ny fikarakarana ny fiangonana ny tsirairay avy. Tsy voatery hitady hoe iza ny mpanambola, ireo ny tokony hanampy. Jerena hoe iza ny manambola ao am-piangonana dia zareo izany no tena tokony hanamboatra ny fiangonana. Tsy miandry an'izany fa ny tsirairay avy dia afaka mandray anjara na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe. Ohatra tsara no nomen'ireto zanak'Israely reto tao anatin'ny fanjakany Joasy dia ny fanaovana fanatitra ny sitrapo sy am-pifaliana ho fikarakarana ny tempoly. Ny lesona izay nianarantsika izany nandritry ny herinandro dia nampahafantatra antsika fa isika tsirairay avy izay mpianatry Kristy dia afaka mandray anjara amin'ny fikojakojana ny fiangonana. Niza isika tsirairay avy. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa tena zava-dehibe izany fandraisana anjara izany. Mitondra fitahiana ho an'izay rehetra nanao. Ary mba hahatonga antsika hanapa-kevitra, halala tanana eo amin'ny fanaovana fanatitra ho fanohanana ny fiangonana. Tsarovy fa ny fanatitra ataontsika dia misy ampahany ho fanamboarana sy ho fikarakarana ny fiangonana. Tadidy ve ilay hafatra? Maneho fitiavan'Andriamanitra isika rehefa manolotra fanomezana ho fanampiana amin'ny fanorenana ny fiangonantsika. Aika izany? Maneho ny fitiavan'Andriamanitra isika ao anatin'ny fanaovana izany fanatitra izany. Manomboka izao izany dia hanapa-kevitra isika fa hanao tsara indrindra ho an'Andriamanitra rehefa mitondra fanatitra. Tandremo izao dia hoanina ny fanatitra fa hitondra fitahiana ho antsika izany. Mirary soa antsika tsirairay avy indray dia mazotoa mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray ary. Miaraba ny tanora mandoanto rehetra indray ary, ireo 13 taona sy 14 taona rehetra. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny, miaraba ny zandry rehetra ihany koa. Lesona fahatelo ny anarantsika tamin'ny herinandro izay niresaka indrindra ny amin'ny andro farany fahadisom-panantenana. Toy n'ilay ny anarantsika tamin'ny herinandro mialohan'izay, miaina amin'ny vanim-potoana ny andro farany isika ankehitriny. Ny tsianjery izay natao fitadidy dia ny Apokalipsy 20 dia ny 12. Andeha rahantsika mamerina izany. Ary nahita amin'ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo amoron'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Tamin'ny taona 1790 dia niatrika araka ilay nianarantsika tamin'ny herinandro dia nisy ilay fitoriana izay nataon'ny Guy Miller ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela intsony ny taona 1790.
Anisan'ny voakasika izany ity fianakaviana anankiray ity raha nandreny hafatra. Tsy izy izany fa ny fianakavian'ny Hoet. Nisy zazavavy kely anankiroa, Elisabeth sy Hélène. Izy reto dia kambana amin'ny rahavavy ary tamin'ny taona 5 izay niainan'izy reto tamin'izy ireo 7 taona izany, dia rehefa avy nianatra izy dia nisy namany izay efa somary lehibebe noho izy ireo nanaraka azy avy ato aoriana ary gafigafy azy ireo izany raha ny filaza azy. Nanao teny marary tamin'izy roavavy reto ireto namany efa lehibehibe ireto. Ary tamin'izay indrindra dia efa nampianarina Elisabeth sy Hélène fa tsy miadiady aman'olona eny an-dalana na any am-pianarana, ka dia nandeha mananao dimaika izy roavavy. Raha nierikiny anefa Hélène nijery an'ireto ankizivavy izay nanenjika azy ireto dia tamin'izay indrindra no naka vato ilay vehivavy anankiray ary nitoraka mafy dia mafy ka voa teo amin'ny orony Hélène tamin'izay fotoana izay. Nianjera tamin'ny tany izy ary naratra be ny tarehany manontolo. Nezany Elisabeth nentina no tany an-trano ihany izy tonga soamantsara tany an-trano izy niosiny raha tanteraka ary tsy nahatsiaro tena 3 herinandro taorianan'izay. Na dia sitrana sisy taty aoriana dia lasa nitokatoka-monina izy. Tsy niaraka tamin'ny ankizy maro intsony ary tsy afaka nandeha nianatra tany am-pianarana intsony. Tamin'izany fotoana izany nefa niantsoan'Andriamanitra any Hélène mba hanao ny asany. Natsoan'Andriamanitra manokana, niresaka tamin'Andriamanitra manokana mihitsy Hélène ary nifandray akaiky tamin'Andriamanitra izy. Io aretina izay nahazo azy io, zava-niseho teo amin'io no nampanakaiky azy kokoa tamin'Andriamanitra. Iresy lahatra ary ny fianakavian'i Hélène fa ho avy tokoa Jesosy amin'ny taona 1790 ka ny 12 ny volana Oktobra no hiaviany. Nino an'izany izy ireo ary nanambarana izany ihany koa tamin'ny manodidina rehetra. Ary maro ny olona nientanentana fa ho avy Jesosy amin'io fotoana io, ka dia namidy ny fananana, namidy ny trano, ny biby fiompy rehetra fa hiandry an'i Jesosy. Tamin'izay fotoana izay anefa rehefa nandeha ny tolaka ny andro 12 volana Oktobra tsy tonga Jesosy. Tonga ny alina mbola tsy tonga Jesosy. Dia torakovitra ny rehetra fa inona ny zava-niseho, naninona Jesosy no tsy tonga. Dia narian'Andriamanitra ve isika? Hatrizay ary isika ny tantanany ka nahoana eto amin'ity fotoana lehibe ity no navelana isika. Dia rehefa izany nefa zava-niseho dia tsy kivy reto olona reto fa namerina nandinika ny Baiboly ary ny fanantenana tao anatiny dia tsy very fa nahatoky izy fa tia azy ireo Andriamanitra ka ninona zavatra niseho dia tsy nanary azy ireo Andriamanitra ary tena tsy nanary azy tokoa Andriamanitra. Nampahafantarin'Andriamanitra azy ireo fa ny fidirana amin'ny hevitra masina indrindra no fanadiovana tiana nolazaina tao anatin'ilay faminaniana voalazan'i Daniel. Niditra ao amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy mba hanao fifonana ho antsika tsirairay avy. Dia amin'izao taonanareo izao dia manasa anareo indray ny hanantonanareo an'Andriamanitra. Hélène Hoet teo amin'ny fahatanorano indrindra no nisehoany izany zavatra izany ary teo amin'ny fahatanorano no nanolorany tena ho an'Andriamanitra sy nanaovany ny asan'Andriamanitra. Dia miantso anao koa ny Tompo ankehitriny mba hanolo tena ho azy, hifandray amin'i Jesosy hatrany mba hafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tian'Andriamanitra raha atoky azy foana isika ao anatin'ny toe-javatra rehetra. Mety misy fahadisom-panantenana ihany koa miseho amin'ny fiainanao, mety misy olana maro samihafa fa na dia mbola kely ary ianao, kanefa tadidio fa eo foan'Andriamanitra ary tianao foana fa ny ilainy dia ianao matoky azy. Dia izay indray ihany no lesika tamin'iny herinandro iny teo anatrehan'iny andro farany fahadisom-panantenana iny. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary hanolo tena bebe kokoa hatrany ho an'Andriamanitra. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotrao